Nakalaza kosa ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tendreny ny fikambanan'ny pikabary malagasy na ny fimpima maneran-tany. Isan'izany ny fimpima sampana Tsimdrano sy ny fimpima faritany Toamasina. Fety rososina no nakalazan'ny fikambanan'ny pikabary malagasy na fimpima sampana Antsanantsimindranony alahady 15 ny volana febroary teo. Voalohany ny fankalazana ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tendreny ary ny faharoa ny fankalazana ny 15 taona ny jorony ity sampana ity. Tonga nanotrina ny fankalazana ny filohan'ny fimpima maneran-tany Ramatoa Antrandrembovonjy izay nanasa manokana indrindra ny akademisiana ny dokotera Nalsoa Valtera nitondra velan-kafatra momba izay tendreny na teny beazana izay. Ny tendreny moa zany dia ny teny malagasy ary miendrika iseho zany any amin'ny faritra samihafa. Ny malagasy ny fimpima zany dia nankalaza zany any amin'ny faritra samihafa. Misy azy araka izany koa tahaka hoe ohatra ny any Antsiranana zany dia mankalaza ny teny any Kenyany araka izany koa ny any Toria any Fekonato fa dia ny teny malagasy no dia iray ihany ary teny malagasy. Ny fimpima moa zany eo anivon'ny Foibe mankalaza herinandro mikabary indray mandeha isa-taona. Ny eo anivon'ny faritany samihafa dia indray volan'ny teny malagasy fa ny anivon'ny sampana kosa dia ny fankalazana ty andro iraisam-pirenena ho an'ny teny beazana na ny tendreny ity. No mariany ity akademisiana ity tao anatin'ny velan-kevitra fa ny teny no fitaovam-pifandraisana lehibe indrindra nanan'ny olombelona. Anisan'ny nankalaza ny andro iraisam-pirenena ho an'ny tendreny ihany koa moa ny fimpima faritany Ama Toamasina nandritra ny fioanam-ben'izy ireo tao Vatomandry izay natrehitra Andriamatoa Filohatrandy. Nanamarika ity fionana sy fankalazana ity ny fampianarana nentin'Andriamatoa Rabakoralambonirina tele ny fiofanana sy fikarohana fimpima teo ihany koa ny kilalao-tsaina sy ny lalao an-dranomasina.